atolotry ny Excel radio sy ny ONG Madazo Iris Clinique ao anao anio. Tantara indray mihaino mitondra lohateny hoe Ilay Basy Nanavotra. Fizarana faharoa sady farany. tantara nosoratan'ny Trandraka nandray feo sy nanatotosa Rovanyaina Mario. ny kirakira ny lafiny ara-teknika Nomena avotry ny aina. Ilay Basy Nanavotra. Fizarana faharoa sady farany. Ory fanasina dia tena nambady koa vekindry ka anao inona morina eny a sady efa be voka tsy afaka mianatra tsony tsy aleo manambady sady manahirana be koa neny manome sharza olona dia inona moa izany fa tsodrana zako maharetatra amin'ny farany dia ho ambin-jazalahy sy zazavavy ane soatrarineny a sady efa reto daholo kory zareoko andrasa aloha tonga dia anantona ny fanasina za manahoana eny salama tsara sy tiania manahoana ny malalako bonjour ela salama tsara ianao sy ny zaza eny akia savaka ndao aloha ntsika iarahaka ny dady na andry rehefa letedavina iny dia mandeha makazy vetivety roa za eny are fa tonga dia angatana nga za fa nga tsy tianao ary andana amin'izay makariry sy tiania mbola hifampitady anena reo rehefa eo zay ary fa andeha za monjy ny olona Tompoko lasy tompoko vavy tonga eto izay solo tena ny fianakaviana maromaro izay tsy zoviana aminareo mianakavy ny atiny atongavana eto aty aminareo misy ny silam-panahy zanakay izay efa nofonofo ny atriny ela ka tonga eto ary zahay angataka ny ramatoa kely mba ho ravaka ny tokantranony ary mpanjaka vavy neny an-dalana dada manahoana ianao ndo amin'izay fa efa manomboka nefa famoahany manahoana ny zanako arapaina zany fa tonga ny andro malaza saotra ry dada ao mandro soa dia aza mihafahafa dry toky fa inona nataonao aty anatrika ny raha-panambadiany zany andray izy a iza ny nampandrehanao manahoana daholo tompoko izy mivady kely no nampandrehanaka azoko ianao ry malalaka tsy avelako tsony fa hotazomiko ho aisa mirery vita ihany ty ny raharantsika hitakiko fa ohatra mangataka fitenena nge dady aleo atika atao hoe papa no anarany dia dera ihany ny dada sa tsy mety ve mety ka fa andao aloha fahatsontsika zao ry zareo mba ho fandraisako anjarany amin'ny zanako dia mba miangavy anareo za rainy mba andray an-tanana izay mety ho fandaniana rehetra amin'ny soratra sy ny mariazy na ny service traiteur na ny vidin'ny lamba na ny akanjon'izy roa na koa ny tomobile izay anao ny cortège sotra betsaka azy papa
Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amalony sovitanao ary hitasy tsiminanao hatrany. Dia hotratrantitra ne ianao ry papa, mba hifanatrika zafik'elinao e. Ie dia tonga vasoika io tosikala e. Saotra ry papa. Dia ahoana zany raseda? Dia ahoana moa e, tsara zaniko. Izy ary zany vonina andoza elany. Zao zany le hoe mampita fotsiny ka. Zafady e, tsy misy andraikitra tokony raisinay tsony zany amin'io a. Tsisy ka, fa ny fitantanana angamba sisa no andraikitra raisinareo. Telo volana saty izay no nahavita amin'ny maharazanay sy teny. Hatreto aloha dia milamina ny fiainanay roa e. Fa indraindray tiany somary manao toetra tsy zaka kely izany. Ory fanasina. Afikely ana ianao aty fa misy resaka tiako hifanaovana aminao e. Ahoana ry dada? Mino anao za? Zao a. Raha tianao nisy ny filaminana ato an-trano a, dia esory io zazo eo akibonao io. Fa tsy tiako. Dada, fa esorina ahoana e? Zaza efa andray 5 volana ane io e. Ka, tsy esoriko izany ny indray ny aza tsy manisy olana an'izany. Dia tsy analan'io zany ianao. Ataovy izay ataonao e. Sa mahatsiaro tena manenina ianao dia izay ny antony nanerenao ahy ohatr'izao. Ie, dia mahazakary manomboka izao. Try dada e. Tsy rariny kosa e. Aleo tonga eo mivadiko dia hita eo ny atao. Fa izay tsy hifankatiavana mihitsy ve ny tadiavin'ny tena e. Felahako eo fa dia mitena zay. Ary fa manino malala no mitomany? Tsy maninona ka. Efa fitaondra mafanisasanaao. Tonga ary dia homany ny akanjo anaovako e. Dia endraso eo amin'ny sombrantsika za fa misy resaka ataoko aminao a. Eny ary e, miandry anao a. Miainanao ary za e. Zao sheria, tsy tiany dada hono ny mieritreritra anao mitondra an'io zazo io, fa maninona hono raha esorina? Zaho a, tsy dada no mitondra ny tokantranontsika ka nery hanala ny zanako. Dia ny akoho tsy esoriko izany io satria tsy sitrapony io ny hipetrahany tao fa vokatry ny fanararaotana ranofina azo ny reniny. Marina izany, sady tsy manan-tsafidy nge io zazo io e. Moa fahotana koa zany manala zazo zany e. Ary mba nanao ahoana Sheri raha vavika e. Efa tsy anjoko toa zany izay ahitana azy. Za koa aty amin'ny tany tsy misy rezo aty. Mbola rahoviana vao tapitra indray volana hijanonana aty. Fa zao ahy e, manintsika raha miala tato dia manofa trano aloha mandrapa. Dia iza indray zany ny anam-piandada raha andehitsika e. Efa mba nieritreretinao ve zany? Fa reo mpanampy be tabe reo moa ninona fotsiny e. Efa maika mihitsy ny malalaka izany e. Nefa aleo dia tsoroko aminao ny ato anatin'ny saiko e. Aleo isorina io fa io no lasa apisy disadisa amin'ny ato an-tokantrano. Tenia, fa ahoana kay e? Kibe efa ho efa bolana ane io e. Mbola azo esorina ke io a. Fa ny amono anahy mihitsy ve ny tadiavinareo e. Fitiavaka anao daholo ke izany fanasina. Tsy fitiavana re zany amiko e. Fa maninona kosa no ataonareo ohatr'izao e.
dia rehefa tsy tianao dia alefaso fa ny zanako tsy esoriko izany silako ny haiko io ka raha ny manala an'io aho dia aleoko miara-maty aminy satria haiko io. Ohatra ny marina ihany izany voalaza ny fanasana izany dia inona re izany ny atao e? Nefa izahay efa nanome toky any dada fa tsy maintsy andresy lahatra ny fanasana. Andraso fa hita io ny hevitra e. Sy tenia raha manelingelina anareo mianaka ty tsy manatsinykeliko ty dia aleo izay handeha. Chérie, tena mifona za. Ao fa tsy anao mandratra ny fona intsony izahay. Izany dia ndao amin'izay antsika hisakafo fa miandry dada. Tsy maninona re fa za angamba tsy ahinanako. Mazotoanareo mianaka. Tsisy an'izany fa inona no hoaninao? Teninao sy dada no sakafo no hohaniko izao hariva. Ndraso alaiko ary ny sakafontsika e. Malalo, inona no entina ho an'lahy rehefa amin'ny atoandro? Fangatsy any ampiasana indray ianao no misakafo androan'ny atoandro. Ka hiaraka hisakafo aminao nge no tiako androany e. Zany, izay entinao zaniko. Fa izao mba afaka manome fireo anavy ianao fa handeha tsena. Fa ngahy efa lany daholo le nomeko anao iny e. Andao amin'izay ity fa mbola inona ihany atao lawa. Ho avy re dada. Ny lokantsika atoandro ihany kifidiana fa izay fa lasa. Bisous. Bonjour neki malala. Aleoko aloha handeha tsena ka mangina rery ity za. Soko moa lasa nefa izy mba ampiatsena sy mpanao raharaha ato an-trano. Fendray efa mibedesiny dada dia tsy mihaino anahy mihitsy fa izay lazainy dada ihany no arahany. Way marina, papasy taontan. Manahoana nareo mianaka? Salama tsara? Ie, salama tsara fa nareo manahoana? Ary ndeha hoaiza izany? Andeha hamangy anareo ka? Zany? Ka andao ary androso an-trano e. Nareo ve ho fokisan-dresaka ty andalana ty fotsiny? Dadanao ngamba no androso fa za nanatitra fotsiny. Mbola maky hamonjy asa manko ko. Dia ahoana izany ry papa? Nefa mba misy resaka tena ilaiko anareo ko. Ka tsy hitako izay ataoko. Izy raha teo mbola maika hiasa. Amory tonton Tojo mba miangavy re. Eny ary mampalahelo anahy koa ianao izany. Fa misy olana sady ary ve ny tokantranony fanasina e? Marina raha tsy lasa miferitraina kely izy. Fa tena mafilo be mihitsy ny an'lary dera. Fa mafilo ahoana ry sea? Fa nga tsy mety manala ilay zaza indray izy? Tena leo be le vadiny koa to tsy hita izay tena marina amin'ilay inoko. Ka izy teny eny milaza fa ody ano izy androany atoandro e, sady sakafo any ihany koa. Ka totofo asa lesy dia tsy tafody dia lazao hoe ilaina rapitso le izy. Na amrony asa vaovao fotsiny dia vide, tsotra kely zany.
Ka eto amin'izay ny resaka indry fa mankendeo any am-piasana za e. Mba ampio zary zareo a. Ina ny ataoko fa teneny dadany sy teny eo sina ne le zaza atao kiboko ty e. Fa efa mivadika biby koa ve zany e? De ahoana ozy mivadinao ka? Ina ny ataony eo e, sady mampiditra izy ny mamoaka. Tsy manaiky an'izany kosa ka. Tsy tokony hitorany amin'ny population ianao ve? Satria tsy ny fikasia tanana ihany no atao hoe herisetra fa ny toetra miopampana sy mamoa fady atao amin'ny zaza amam-behivavy. Dia ho sanatria ve ry papa dia ho alaina baraka sahady ny tokantrano keliny vao niorina omaly a. Ka hoendrasinao hiatra manaina zany no mahazo anao vao ahalala andray fepetra ianao. Fa nga kosa ry papa tsy mba misy hevitra hafa ankoatr'izay fa na hoe mba teneninareo izy. Sarotra be zany anaka. Na atsoiny eny a, dia izy angamba ny tsara miteny azy. Za nefa mahita ry fanasina fa mametraka plainte mihitsy no mety. Zay ve zany no tena hitanareo fa mety? Rehefa hitanao fa tsy zaka tsony dia izay atao. Tsy hoe manory voana anao za fa mba ahafahanao miaro ny tenanao bebe kokoa manko. Saotra betsaka anareo ary. Fa taiza foana ary ianao ry papa zao indray vao mba niona indray sika mianaka. Tany ho any. Mbola nanangona sy nitady ho anareo efatra menadahakely. Dia izao tokoa manana zandry laharay sy vavy roa ianao fa mbola any amanakara ry zareo. Zany ve? Dia mba mety ho tiana ve izany zandriko izany? Nahoana mihitsy moa tsy ho tianao e. Zareo aza mba maniry mafy ny hoana aminao koa. Ary ohatran'ny misy vahiny ato zany a. Andrasa aloha jerena dia hita eo e. Ekialaniny eo koa mantsy miseho mafy loka. Aitonko dada. Ary sy teny? Ranoatra marina. Salama tsara daholo ve? Ratsy zany ve tonga mamangy vanganareo aty e? Zany a. Fa zao tokoa ary fanasina. Tena tsy afaka modapika le ry fa misy asa tsy maintsy fitainy any. Hitako ny atao. Aleo aloha ampediana any ireo. Dia na ny ray misaraka na voaka sy tanana mahery dia afaka le zaza. Kay ve efa tonga ato nareo e? Dia mba nanahoana le vadiko tao izay? Tahaka izay any alana le fanody dia hitany lataony nataoniko. Amin'izay taitra be ery vao nahita ny fahatongavako. Tsy azoko. Fa inona no nahatetra azy? Dia inona koa no nataony? Zany ve dia tsy azo ny lahy e. Napiditra lehilahy tao an-trano izy e. Aleo tonga dia tsorina amin'ny marina. Tsy mino an'izany zary dada. Raha nidina amin'ny fanaovanay dia tsy tokony hivadika amiko izany izy. Dia tsy mino anazy zany lahy. Ray ny langy ezaly ty e. Ka sarotra be ninoka an'izany ry dada. Miopirofo aloha izay e. Raha ny pirofo indray dia endrasy fa atondroko anse. Ty ito. Io jereo. Antsay ry dada. Fa inona koa ary ny antony ampanambadianareo anahy e? Olona mpamatiko ohatr'ireny. Aleo zaho hody mihitsy ry dada. Fa tena manary tampoka be izany lohako izany. Mandehana re. Tandrema ihany fa olona mitondra rano iny a. Tena tsy naposika ianao ry fanasina namadika ny fitokisako. Efa nafokonao ianao no tiako dia naleoko nanaja anao. Nefa izao ny setran'izany fampirafesana. Ahita lehilahy ianao androany. Mbola izay ihany koa ary sy teny iny tsy mbola miditra ny trano e. Zavatra tsy fanao mihitsy anie izao e. Fa misy inona ary?
dada nefa efa tamin'ny firy ny tonga. Andriamanitra ta io izay vadiko izay. Ny andro ty efa amin'ny 10 alina. Fa iza koa ary izany? Sa ve sy teny? Nefa ny za tsy naheno fiaran'izany. Andrasy loha jerena ka. Endrasina mandondona ela be eto amintsika zany za vovoaina. Sa mbola nafanan'le ry tena. Midira rehefa za miteniteny foana eo a. Le ry iza koa izany? Le ry anao ko le ry an'iza indray? Ha? Za indray le notany anao an'izany? Tena vehivavy tsisy fotony tena. Ary nanomboka ofiana koa ianao mamboatra izao e. Andao tonga dia hiakatra any ambony efa nentiko any sakafonao. Sady manahirana amin'ny dada koa ny kitapanao ka. Tsisy idiranao zany e. Hitaka ianao maika hiala tao amin'ny dada ka tsisy anaovanao ny toe-tsaratsinao. Toetra ratsy ahoana e. Fa inona ny ratsy nataoko anao e. Zazy dina mitapy a. Kay marina. Marary re za e. Tsisy zavatra mazava amiko mihitsy. Tsy hitanao nga? Iza zany lehilahy nentinao tatratrany zany? Tamin'ny atono. Iza? Lazao marina. Tsy azoko. Fa i dada sy ny rahalahy no tonga teto amin'ny atoandro. Dia mbola sahanao ihany hoe mandainga e. Ananako prova nge zany e. Atondro ary ny profonao e. Fa marina ny any ny lazaiko. Ese. Tiary. Dia mbola mahaiza ihany mamaly e. Iza koa io? Tsy marina io sy teny a. Tsy mbola nanitsakitsaka anao zany a. Marina e. Iza namenao an'ity. Tianao fonta zany olona namena io. Dada. Ah? Dada? Dada ahoana? Sa zany ve zany ny antondreny fihetsika dada tamin'ny etandro teo ireny? Hitanao? Tratra marina ianao dia tsy nahateny a. Tsarovany a. Fa fitiavako anao. Fitiavako anao ny fanasina. Tsy alaheloko anao nanekeko nanambadiako anao. Sy teny a. Tsy marina io fa entina ampiadiana antsika fotsiny. So eviana fa dada kely dadako faly niaravan'ny tokantranontsika. Ha? Sasy misaina ohatranao. Tsy manana loatra ny angidina ohatranao dady e. Ary mba hitarefa za fampikasikasy eo a. Aza tia anaovana tena marary re zahay e. Andrasy fahatsoko papara-piso teo io teo marina. Tesanao mamatitra ny adalanao. Tena vehivavy tsisy ilaina azy ianao e. Tsy maninona e. Zaho anefa ny teniko aminao a. Mbola tsy vonina ny anitsakitsaka ny tokantranontsika. Aroka ho an'ny fahadisoana fa ireo sorindrindrina efatra ireo no mienso ny tsara n'izay ataontsika mivoaka sy miditra eto. Nina lazainao dia famarinana foana. Eto am-pelantanako marina. Tsy napoiziko. Tena tsy napoiziko e. Satria tratra ny marina. Mahery ianao ka. Saingy tsy ampy kely. Tena mafy reny nazo anahala reny. Tena sahany data ny nampiady anay. Dia noho ny tsy fitiavany an'ity zanako ity tokoa ve? Dia hoe soroko ve zany ianao ilay tsy manatsiny keliko? Anka. Tsy ahavita an'izany zahay e. Aleo aloha ianjo an'iny akana hevitra. Mba ahoana rehefa nasina amin'izao fahatongavako izao e. Za koa nefa tsy afaka mandalo any fa mbola ho any am-piasana. Sa aleo rahampitso za makany e. Sady mbola vizaka be koa za ka.
dia inona rery neny ataoko tena vaky lohako. Izay aneny le mahavoanareo ankizy manambady alohan'ny fotoana tony. Mbola te hanao rendrarendra dia ny zaza ny tereny esoriny. Sady miaro latsa ve izany ry neny Hevitra neny ilaiko taminao fa tsy fandatsany. Kay! Fa maninona tapoko teo ary ahy sanatria ve afaka no nitariko mafy nahazo anaty zanako ty. Sa ho teraka tsy ampy volana ve zary neny Kay! Maninona? Tena marary Miomanana ana dia andao any amin'ny hôpitaly ka tsy fantatra izany. Mba mandry neny ny lambako dia andao fa manefika be ny izany kiboko izany. Andraso ary alohany dia anakana taksi vetivety. Saika loza no niseho ry tatira taray kely fotsiny nareo Zaho zao vao saika andeha hamangy azy any rapitso, ka izao niditra ty izao izy. Efa mba natsoina ve ny vadiny? Tena gravy akia. Fa ho avy eo izy ka. Ainy, ty ary izy kaiko. Manahoana ny sirasazy Nanahoana izy tao? Manahoana tompoko Ianao ve no vadiny? Eny rasazy fa tsy azo angaly zaza. Anka, so rehefa avitra soma tsara le zaza sy ny reniny mba nalako tonga ry zareo. Tsara kosa izany rasazy fa aizaka no misy azy fa mba te ahita azy ange za Ndao ary fa hoentiko ao ianao fa zao ramsi mbola mijanona maharitra kely aloha nareo fa mila rahana akaiky ny fahasalaman'izy mianaka. Fa inona koa no ataonao aty? Fa tsy mahafaly anao ary ve ny fahatongavako aty Fangahary miady reto izany. Andraso aloha fa anontaniako tsara fa nasina avy eo. Neny izany no nitondranao taty? Raha tsy tonga tao izy dia mety ho tanteraka ny fandrianareo mianaka. Ay, izany tsy afaka le zaza. Ary inona no mampianana anao? Fa moto andrano tokoa ve izany za Aiza ny alalako Anontany eo andrasazy. Izany ve mba valy tenao Ianao nge mivadiko fa tsy ry zareo Vadiko. Vadinao dia nampirafesinao. Malala, tena mbola tsy nampirafy anao aza. Ianao anie voaloham-pitiavako ka tsy mahafantatra olon-kafa afa-tsy ianao za. Fa misy inona rakizy malala baraka any ny tapatapanareo Ka tsy mila ny vehivavy mpamitaka io zary neny dia izao koa ampiomany lehilahy ny amoaka azy tato fa za tsy mahavita. Rakizy aza dia mifanaondro sao moa tena lelafiko ny faladianareo Zao ry neny raha tsy ny zanako tsy nisy ny olana. Sady ampahafantariko anao koa ry neny fa tsy zanako io hoentiny ao an-kibony io. Stenia, oka aloha andraso aloha aza. Asa ihany izy marina. Fanasina. Tsapako fa tena tsotra ny vadindry iny. Fa teneno anahy marina. Neny fa mpandainga ve izany fieritreretanao anahy Reny efa voalazako taminareo ireny marina. Raha olona malefa koatrin'iny na vita mivadika aminao dia mevera tena. Mihitsy fa nanao zavatra ndry io dia mody izany natsoina voalohany ho fahanandalitra. Ndry neny, tena sy napoiziko. Za zany ilay olona mora ho sora-potaka. Mandiso anahy amin'ny zavatra tsy nataoko ny olon-drehetra. Inona tsony moa izany ny amiko? Way, papa sisa mifanantenako. Sao ry fanasina. Andeha hody afa soa lazain'ny olona fa miray tsy kombakomba aminao aty. Neny, sandreny izany Ninona ataony taranany dia eo foana izy. Fa ianao kosa indray matikena maso amin'ny manodidina dia nanary azy tamin'ny atalany fa tsy mba nananatra azy. Tsy nandao ny menaky ny ainy izany iny kidonana iny kiatra. Zao ataovy an-tsaindry tsara. Fa ny andry adalàna ny ninana tao.
ny olana ny ety izao tsy mba hafelanareo rehetra manazafa fa samy mihaino feon-dakiloha sy tokana daolinareo dia aleo tony papa dia miseho ny tena marina. Iza koa nefa malala mody hoe papa nefa ny zavatra hafa nao ambadika. Neny ianao izay reniko niteraka ve no mahavita mampifamototra na amiraiko. Sao dia mba tsy rariny aleoko tsy manandreny toy izay ohatra izao. Mandeha any ianao dia aza miverina ity intsony atao hoe efa maty ny zanakao. Fa ina izao tabataba sy ranomasinareo mianakato izao dia tsara vela-tsy daholo akeny olona ry sarika. Tsy vadina tena ina tsy reny niteraka mavake mahazo anahy fa manina ary izany tsy maty Zao akery fanasina matoa avitra tsara nareo mianaka kely dia mbola tsy manana anjara ho fatinareo ary mba fantatra mory taty fa olona marary io tokony tambadambazanareo fa tsy hanaovanareo teny mandratra ohatry ireny any ka lasa mamoifoy eo amin'ny fiainana. Fa inona koa lesy tia mampiazakazaka an'lahy? Fa misy inona? Miomana nareo fa andehitsika zao dia zao Fa ahoana? Fa misy inona ho any an-dalana mifanazava fa miomana dia andao. Ka any tonga dia mandeha fa zaho niditra any Aingana lesy tsy fantatra anie izay mahazo azy ihany Ary mba hoety moramora lesy ty fiara. So hanao accident ty dia inona amin'izay le izy? Ka ifanasina nge ho niditra hopitaly tamin'ny maraina ka tsy haiko. Maty re zanako. Fa naninona? Tonga tsika andraso fa tiany ny reniny dia aleo anontaniana. Zao ny teniko andria mpinamanitsika efa mifandray tompo-piravavy mihitsy aza ka noho izany tsy afaka anary na anadino andry izany raha tsisy andry koa neza efa saika maty Afloatra kiny ampitondrany izao tontolo izao anahy satria fatany fa kely sy marefo sady nanaparany heriny fatany mantsy fa tsy ahatohatra azy anaty tena kizy Okizay aky dia mahireza foana dia ataovy izay mahasalama. Zanako, manahoana ianao sy ny zaza ho an-kibonao? Papa, saiko maty izay mianaka fensobatra loatra ny fiainany. Aza manao an'izany aloha ianao Zay asalama aloha verina. Tena mampalahelo anahy izy mianaka. Ty izany no tena dada mifanasina. Ary toa mivaly mainty tapoka be teo ilay rangahy. Ary tena mety misy areti-po izany izy ty raha azoko tsara. Rasazy mba harao maso tsara re ty zanako ty Aza matahotra re ianao tsy hanao atsirambina ny ora-vaviko io za namako be mantsy izy io. Dia misaotra dia mimelory se Papa fa zao re mba ity ny fivoahako aty fa tsisy mirarahana daholo ny rehetra. Aza matahotra any amin'izany ianao rehefa sitrana ianao dia mila ny fifampiresahana izao zavatra izao. Dia ary ny sakafoko ahoana ary papa? Za nefa tsisy miraraha tsony Aza manany amin'izany akindry za vonona ny atoko azy. So dia manahirana re zany aleo fa hiezaka za sy le rahalahiko ifandamina ny amin'ny fanaterana ny sakafony. Tsy olana zany ka iza moa ny fanampy raha tsy tsika samitsika ifanampiana daholo ny fiainana fa tsisy olona mahavita tena samy rery izany ka aza mihafahafa mihitsy Tena tsy maninona izany ka? Tsy maninona re raha vavika nefa nasiny tsy mba manana namana afa-tsy izy za sady tsisy mahavita mivitany io tamiko sy ny sahirana tamiko afa-tsy izy ihany. Ka dia mametraka fitokisana aminao zany dia aza mihafahafa koa raha misy ilaina fa samy zanako daholo zany nareo.
dia mbola ody any an-tranonareo ve izany ry rehefa mivoaka ato ry fanasina? Nahoana mihitsy boky izany tsy ody hamonjy ny tokantranoko ako izay aneka mbola tsy nanao divorce tiandry loatra ky mivadindry iny nefa za mahita fa ny tsy miverina amintsony no mety amindry efa tsisy fitiavanao matoa tsy tonga ny eloelo taty izy. Zany ve kino marina tsy mino an'izany aky za mety mbola tezitra ny amin'ny fampidinany fotsiny angamba izy. Manahoana rakizy ay efa matanjaka kosa manahoana tata mifanasina ye efa ody androany ary izy ko tsara kosa zaniko dia efa ao zany ny faktura sa mbola miandry kely ny dokotera lehibe fa misy vizity tsy maintsy ataon'ny fanasina dia rehefa après-midi sika izay vao mody. Eny ary dia zao ry fanasina mody any amiko aloha ianao anio fa misy resaka ifanaovantsika. Eny ary dia tsy maintsy mody zara pitso Efa afa-bizaka ve? Endry papa fa lasa ho any saiko hoe mety mba mieritreritra ana ve izay neny sy dada sy tenisy ny datany. Fa malailaondry zareo ve ianao efa reny nanaovany ianao saika nialatra amin'ny ainao mbola inona ihany tsy ilaiko tsony ianao mody ihany fa mety mbola hitady hevitra ny amelezany ireo. Dia vidan'izany ve izy ry dada? Zao fotsiny raha nisy tena fitiavana ianao dia tokony tsy nikasy tanana mahery ohatr'izao izy sady ny zavatra rehetra ao atokantranonao koa tsisy tsy vita amin'ny fampiresahana izany. Marina tokoa izany reny zavatra nisy tao an-trano ireny aza tsisy fanazavana akory dia inona izany ny ataoko ry papa? Manaovy ianao fitoriana dia tsy maintsy ampifanatrehany nareo mivady dia anjaranareo avy eo manapa-kevitra. Saotra betsaka ry papa so fa mbola tenao nanory lalana ana. Tsy hisy fisaorana re izany sady raha misy fitiavana n'io silaky ny hainao io tokony no avy ny eo amin'izay mimpanjininao. Zaza ray ve dia tsy ho vita Marina izany ry papa dia tena marina za fa tsy mitsinjo ny zanako vitako ny zanako tsy hitarainako amin'iza na amin'iza tsony. Tsy hoe manolo baty mafananao za fa mampalahelo anahy ianao raha toa ka ny tsy fitiavandry zareo an'io zaza io no anaovan'ny toetra tsy zaka sy amonony ianao. Amin'ny virina efefatiany izy dia izay natonga anay nakaty. Fangahnareo zany tsy mba namangy azy teny Ka zaza anie no asany tamin'izay ilay voanihitra teny iny Izay no mahavehivavy tsy vanina azy reniny aza ro asiny. Dia hono iza zany namoaka azy tany amin'ny hopitaly tany? Iza moa raha tsy ny lehilahy ny natonga ny olanay tato anie dia nifampidira lehilahy hafa tato dia tena tsisy henatra sy tahotra tsony ve zany? Iny tena manala-pahaka ny ray aman-dreny mihitsy marina. Hay ve tsy fantatrareo zany? Ie sady ny tena loza ngery dada sy neny dia izao dadanay mihitsy no nahatratra azy. Tena efa tsy manisy asina ny retina tany masoandro tsony izany ty alan'iny aleo angeo tonga mitsolopileopo eo iny fa tonga dia ataoko amin'ny fanaovana azy. Dia asakasaka-reo ry zareo fa za tsy mila nintsony ampy an'azy sady matoa izy tsy malala mody sy tsy niantso anatany amin'ny hopitaly dia mavita azy zany lehilaniko. Tena menatra anareo mianaka reto
tsy hitanay izay atao mariny. Sady tsoroko aminareo loha e. Fa tamin'izy nyritina nodiny dia niverina tao zany maraina. Efa tsy tao amin'ny sombra tsony izy e. Dia lasa nody. Zany ve tsy midika fa efa misy olona mahavita azy any e. Ka maninona moa zany raha nytaniny toko fa sao dia nalainy any aminy? Iny aza tsy mahafantatra hoe niditra ao hopitaly koa izy. Fa manino papa e? Toa mivaly mainty be ry. Fa nga ianao marary? Tsy maninona ka. Fa mandeha irery aloha ianao androany na tsy ho isarika namanao. Papa, marary ianao fa tsy te hilaza amiko e? Mandehana rehefa tsy maninona izany Eny ary e. Lasa vetivety aloha za. Tena tsy forma mihitsy papa io. Be maninona ary izy tsy mitarainy e. Sa tsy te hampitebiteby ana ve? Andraso aloha hiantso any sariko za mba hataoko namana raha tsy any ampiasana indray iny. Iza koa ary zany toa miantso anelanelam-potoana be ry. Ay ve fa anasiny fa misy inona ary? Allô, bonjour Sarik. Bonjour Akia, fa inona ny vaovao? Misy akia matoa miantso fa mba afaka miona vetivety ve tsika roa zao? Za ary mbola tia ampiasanako. Fa aleo rehefa avy eo za mantsy mbola ny asalina dia efa irava zao. Dia aiza zany ny andrasako andry? Za mantsy efa niala tany an-trano. Everiko fa adinindry za marina. Fa nga efa elabe mihitsy tsy adiniko izany kindry raha tsy hoe tratran'ireto orodasy nga za. Aiza kosa e. Zaho akia no nitadiavako andry mba afaka miaraka amiko ve ndry? Fa i papa mantsy tsy afaka niaraka tamiko fa ohatra ny tsy forma mantsy ny fahitako azy nefa ngekizy tsy mety milaza izay mahazo anazy e. Ka mba tsy tia hampiasa saina ndry kosa ny eky izy ndry koa zany sady andahoary andeha fa sotratra hariva aty e. Fa zaho akia mba ampio za fa hanao an'ilay fitarainana. Ay, ka maninona raha manatona ny ONG Mada Juris Clinique aloha mba maka hevitra any? Fa nga koa moa zany ONG zany manampy vehivavy anjediny hirsetraka. Fa nga tsy hoe olana ara-tany ihany. Ie, manao ny olana ara-piarahamonina ihany koa izy ka. Dia mandehana aloha maka hevitra any e. Sotra betsaka rakiry Sarika fa tena namana sady rahavavy tokoa ndry Tonga rery zary papa. Nanahoana ianao izay? Tsy maninona ka. Fa nanahoana ny nalehanao tany? Lamina ka. Tsisy atahorana. Fa mba lazao mory papa ny marina. Marary ianao e? Fa ahoana? Nga marary ny fahitanao anahy. Tsy hitianao izay mampalahelo anao tsapako marary fa aleo aloha tsy lazaina. Manafina mihitsy papa. Andraso fa anontaniako amin'ny tonton rehefa tonga izy.
aleoloha mba hivoaboaka kely any velany any fa tena mangina be rereto a papasy taontaon koa tia mbola tsy tonga nefa milaza fa mba vetivety fa ny tena mahalasa ny saiko dia tia izaho efa ho akaiko teraka mbola tsy mahazo nono ihany sa ve amin'izaho ilay tsy te mahasakafo mahatonga an'izany e aleoloha anontaniana ny sarika rehefa mihaona izay ka raha tsy diso za dia tia ilay rasazana mahafanasina aleo aloha ny anatonana dia anontaniana manahoana rasazy a izaho koa ty tadidiko manahoana ramose a salama tsara ve misy ilainao anahy sa inona nataoko anao ie mba asaika anytany anao mihitsy zako hoe hitanao ve misy am'fanasina fa tamin'izy le nitory anamako nitako faraniko nefa za dia tena mahalahelo azy mafy sady mba hifona amiko koa zay dia hoe amin'izay ve ho tsoahana amin'ny fitoriana fa na za koa aza ne ramose tsy mahita amin'ny misy azy e na ny indray aman-dreny ary zange mba manontany azy fa izy tsy mandalo any mihitsiko zany a fa ina ro mahatonga azy manao an'izany e sa zany tokoa ny hoe ray aman-dreny tsy mahafo zanaka fa ny zanaka no mahafo ray aman-dreny marina zany e fa na zany aza tokony mba handinika izy tojo aza milazalaza mifanasina zay mahazo analoha nareo a fa inona ny antony e izy aza manontany ana foana ny momba nareoko aleo tenenina anazy ihany fa raha maninona eo ne nareo ka zany mahita loza e zay mety ary rse atao a nefa ny za tsy te anao zay ampiasa saina be loatra azy e so mantsy dia ho teraka tsy ampy volana eo iny zay vao anenina tongotra matanana eo tsika tsisy an'izany se a ny veritreretana zao mahazo an'se tsy tenenitsika azy zao no mety ateraka azy tsy ampy volana antsoy ary izy dia teneno e fanasinao ho avy eo ahoana tompoko zao kia nataoko ihany ny tsy hiteny fa tsy maintsy teneniko izy ankehitriny satria tsy voafiny intsony le izy fa tao miamiomby ihany fa misy ina ary tonton a tonga tela zao fa aza be safary teny eo a zao re anaka marary a ary efatry ny ela fa tsy vo zao tamin'izaho mbola tany amanakary zany ve fa dia maninona reo zao vao miteny an'izany e ka no heverina efa tsy hetsika mihitsy izy oay ary fa maninona ianao ry papa njeo reto za tena sepitra be a zany andriamanitro fa maninona papa ry tonton a tena mihetsika be indray ny aretiny marina maniny entana dia ndaontsika ho any amin'ny hopitaly fa tsy lasy tsony ty a nanao ao papa tsy naninona very tonton kalma kifa tsy maninona izy a efa nahazo fitsaboana izy dia tsy atahorana tsony fa tonio fo dia atanjao ny saina ary mahireza mivavaka eny tonton a tena malahelo amin'ny papa za izy sisa mba andrekinako nefa mampanahy ako aza manahy fa raha mbola eto za tonton andria dia tsy jery fotsiny ianareo mianaka zany za
midira ao ampapa amin'izay ndry fa tadiaviny. Fa efa mahazo miresaka nga? Andraso vetivety ary aloha zahay e. Le raiko. Efa atratra kely, tsy manantena mbola iainany a. Tompo, ampio izy fa mbola mafy ny adinay. Tsy hafeniko aminao aloha ry Fanasina. Fa avery toko tanteraka za. Efa tsy haritra tsony ngamba zoky. Fanasina, rehefa tonga any an-trano ianao dia jereo ao anaty armoara ao fa misy boky ao. Dia hoento anao fa anao dia alaminy ny fiainanao fa za efa tsy haritra tsony maherezy zany zanako zany. Tsiry papa, azy ilozanao ahy e. Oay, ary taona kipo moramora masona. Papa, azy ilozanao ry ahy e. Papa, tsy rariny zao e. Fa ino zao tabadaba zao ry Fanasina? Ary ino ty ataonao? Oay, nizokiko marina. Andray lay. Maherezaka ry Fanasina. Tombon-dalana ny azy. Ndao tsika iantsony dokotera dia karakaraina izy dia hoditsika. Dawary, papa, tenozanao sahady feza. Somatsara eno fandevenana amin'ny papa. Tena mahatsiaro tena kify tanteraka za zany. Hiatrika amin'ny fiterahako indray zany. Soa aloha fa mbola eto taontaontotsy mba afaka hifanampy amiko e. Mafy ny fiainako saingy tsy ampitanondrika an'azy fa hitraka foana mba hiatrehako no avin'ity menaka ny haiko ity. Mafy tamiko zany hoe volana vitsy mba niarandriare sy ny faly tamin'ilay raiko dia lozany sahady ny ovarao mainty tapoka teo indray le mba zavana sy avaliana kely ny sofitra teny amin'ny tavako e. Fanasina, ino ty mahazo anao? Lasa nionjan-dranomasina any dia aza mitsomanitso moa fa lasa neka tsy verina tsony. No avy amin'izay banjinina. Satria ry tonton mba mandinika an'ilay fotoana fikely ny rahanay mianaka rezahy e. Dia toa hitako fa nisetra iny onjamody ny tompo miadana ny fa mahery fitotiny iny ny fiainanay ary dia navaliny ihany. Sy nahay nisedra ilay onja mahery ny fiainana zahay e. Okizay rea, tsangana amin'izay teo dia ndao andeha. Ao fa tonton indray no hanampy anao amakivaky an'ilay onjam-piainana namono ny fanantenanao. Ary mbola izy ihany no amelona indray ny fanantenanao. Tray e, mahafatifaty kely ery izy ta zany. Atrapaina kino men'Andriamanitra ny dimy sy fara. Félicitations ry Fanasina, sady kambana mianadahy. Satria ry tonton sarika dia manarany dianay e. Dia manao ahoana ny nono? Tsisy mihitsy zany. Zahay mihitsy ankiza ny olana, jaly be le zanako. Raha mba teo zao papa. Maherezaka kia, efa io tonton solondrifa inona ary ty. Sady en plus efa nahasolony roa ankoatra ny tonton ndry. Dia aka ny sakafon'izy dalo za fa tokony efa hinana ry zareo e. Eny are, dia iza no atao anaran'izy mianadahy? Ny fiantso azy ry tonton leo atao hoe tokony aina lehilahy dia fanasiny aina le vavy
satria tsy tiavako azy ireo no tsy naminoko azy fa mahatoky za fa masina ny aina ary sarobidy amin'ny olombelona ka tsy tokony sembasembanina. Lehibe sady reto izy mianadankely a. Sotra ny tonton aloha za tamin'ny fanampiany anay dia makasitraka ny ONG Mada Juriste Clinique koa tamin'ny fanondroana lalana raha tsy teo izy a dia mety niara-mitsinja azy lena teny foana. Sofa teo izy mba nanoro anahy mba nifohanako nahafahako niady tamin'ny herisetra nahazo anahy. Orfanasina, aiza nareo e? Ay tonga tonton, aty any re zay a. Ary aiza izy ta? Matory ao anefitra ao zareo fa vizakavy lalao. Ay ve, reto ara aloha amprinao e. Dia tiana ianao? Way, saotra ry tonton a. Tena misahirana be aminay ianao a. Fa iza no natao hisahirana aminareo raha tsy za e. Za nge solondrainao e. Dia mba manao izay ho afako za. Merci beaucoup tonton a. Tena tsy hitako intsony izay anehoako ny fisaorana sy ny fitiavanao. Dia sy nanampy anay loatra ianao e. Rehefa mahay mifanady isika dia ampy izay. Fa zao ahy e. Ny siraka ao ampanaovy lehibe anay anahany amin'ny faritra atsimo dia nareo rery aloha no mijanona eto mandritry ny fotoana lavalava andehanako a. Nefa na zany aza manahy fa tonga mamangivangy anareo eto foana za. Dia izay telo mianaka rery izany no mijanona ato. Mba hitadiavy namana re zay ry tonton fa ny tanàna nefa tsy milamina intsony e. Ao rehefa hisarika ny olona mba atokisako afaka miaraka aminareo eto a. Mety aminao ve? Tsy maninona mihitsy ka. Fa zany hoe amin'ny alina ve zany izy maka aty? Mba mamangivangy anareo matetika aty fotsiny fa aiza no dia ho zany e. Tena ohatry malailo anjanako aho zany zary dera. Mba manahoana re izy ay ihany? Ny anao koa olona efa maditra ireny mbola alailovana ihany. Rehefa tsy miraranao izy a dia efa tsisy ilainy ianao intsony zany ko. Zany ve dia tsy azonao e? Ka tamin'izy teraka ane mba nahenoko vaovao farany dia efa 3 taona aty aoriana izao. Sady tsy hitako intsony izy ny tsy mba nahenonona feo intsony. Tsy efa 3 taona tokoa moa izay ilay zanany aniny e? Manahoana nareo aty e? Inona ny vaovao? Dia ahoana ry se a? Sao mba manampy any asina zao e? Ary manao ahoana ny any amin'ny areo any? Eno a? Salama tsara daholo ny any. Sady elaela ianao vao hita indray. Fa taiza foana e? Teo foana re za fa mbola nisy zavatra kely nahirana anahy. Fa ohatra na tsikaritra amin'ny fanasina nandita aty zaho maly dia mba saika hitady azy. Fanasina? Tsisy an'izany toa ka. Sa ve tonga izy rainy a? Za zay felabe no tsy niona taminy intsoniko. Fa tsy fanasina ve ty e? To lasa niova be. Ary lasa aiza le zaza? Aleo aloha mody arabaina. Manao ny madama? Way, sy teny manahoana ianao? Fa mbola inona ihany e? Salama tsara re fa malahelo anao e. Malahelo anahy? Fa inona ny antony? Tsika neka tsy mpifanino intsony e. Ka tsy hitako sy antony alelovanao anahy. Ianao anena napiditra ny divorce e?
za mba saika anao zay ampieritrehitranao fotsiny kay fa sao dia no heverinao fahadala zany hoe ampieritrretiny tsy niteny an'izange za ary mba lasaiza le zaza fa toy ianao rery no hitaketo ataonao inona ny zanako tsy nesoriko izy ary zaza tomady salama tsara raha izay ny tiana ho fantatra dia ataovy tonga tsara ny ampoditsofony dadanareo fa efa lehibe hono hoe ny zanantsika fa nasina ndraso loha inona lehibe anao za miandry koa ny zanako fa mba ianao eo aloha ny akia reto misy zavatra hoeto any ho an'le zaza hoentomeo ny zanako ao fa sao dia tsy manana izy sady ny akoa ny zanako tsy tambazaniko amin'olona izany na angatahako amin'olona fa vitako ny dia ataoko ina ary zany reto zange mbola tsy manana zanaka hoeto moa reto feno ve mahazo teny gasy sa tsy mahazo zaho rehefa tsy hitanao izay anaovana azy dia omeo ny tsy manana na ary io fa ny zanako tsy omeko zavatra avy aminareo izany fa dia nahoana loatra kia raha tena nisy tiavana azy dia tokony tsy nanery andreniny anala sy nanao esetra tamin'ny mihitsy aina fa lasa izy ho ahy ineny tsy haiko fa misy ilaila azy nga ve efa tonga ato nareo mianada ie fa mbola nandeha taizy neny nelahy koa lesy fa nganiny amin'la zazakely no atao andromaso tsy hoe zany fa tsy manana neny afa-tsy neny zay da nareo mianada koa zany fa inona ny ilainareo anay misy lesina tsy hay anga sa inona manahirana anareo tsy zano ary neny fa misy resaka kely mba saika ifanaovanay aminao ka izary neny le loka tonga dia karakaraiko sady ny andro koa ty efa mehatandrianiko tsy isy miala eo rehefa vita ny resaka dia mifanampitsika ka entara ny resaka sy mifanontanianareo neny menana veloha neny fa mbola aiza ho ahy dady toy ianao rery matsy hatramin'izay no nitaizanay sy ny kolokolo anay mianadady etiko sady raha tambola kely izay no nanontany anao dia ozy ianao hoe aleo rehefa lehibe ka miny zay ry nefa efa fotoana ngam'izao ka iano iary zay sady za koa tsy mba manana eritreritra nafina aminareo ny tantaranareo izany fa hitantara araka izay zava-misy sady nareo efa 12 taona ka mino fa efa fotoana nananareo marony izao ka zaho ary izy mianada fony za mbola 12 taona no bevokanareo dia ndray keliko sy ny dada mivadiko no nanararoatra amin'ny fahalemeko forsendrizareo ary nambara no faty raha mitantaran'izany amineny fa rehefa natao ny fanadihadiana dia ny dada mivadiko ny tena rainareo dia izay raka izy ny tantarantsika telo mianaka tsary neny dia sopatry dadanao izany na tonga amin'ny fisiana mianada tena mampalahelo ianao ry neny nefa na izany aza dia misaotra anao era-poseratsaina izay tamin'ny fiadianao rery ny taizanay fa tsy nanaiky namony ny ainay ianao ory aina sy ny aina sy ilaky ny aiko anenareo aleoko mamoy mitokantranoko toy izay mamoy anareo nareo mianadany eny natao basy itifirana anay kinanjo dispaika izy fa kay basy nanavitra anay fa basy nanavitra hoana ary nefa fa tsy azoko ka basy nentina namitehana amin'ny fiainako sy ny tokantranoko kanefa tsy izany fa nareo no nanavitra sy nanafaka natao anatin'ny famoizam-polalina fa inona ry sy teny ity manjo any lahy to manjo rehetra be ohatry ny akovo amin'ny barika tsy tany ampiasana tsy aty an-trano tsy manina re zary dada fa nisy adosoana lehibe nataoko dia tena latsa-panenena izany kehitriny
Fa misy inona Altia? Ngay alana andona olona sa namono olona? Dia aiza nasiany lahazy e? Nandona azy za ary tsy nahavo azy dia namono azy ka saingy tsy maty e. Asa raha iza mitsika mianaka no anangarany voalohany. Fa le ty ve mitapy sa efa tena lasa dala mihitsy e? Sa lolo vokatra ny nampijarilina tany? Tsy ary dada, olombelona no famandra. Ary tsika mianaka no niarana ampijaly azy. Ah, tsika mianaka ahoana Altia? Mitenena lahy tsara avatsy. Sa efa lasa dala ty alahy? Tsy ary dada, tsy adala velively ny tenako. Tsy te herika an'izany ndraiko izany a. Nahita an'izany ary ve za tsy ho vonoiny? Mbola tany ekipa zay dia efa saika ny vonoiny. Fa raha irasazy dokotera ny karakaranay dia omeko valisoa sy tiako ho hita. Tsy nieritreretindry izany ny anjara lovandry. Fa inona ny eritreretandriany neny e? Ary ny atsembohan'ny tavany sy ny ranomasiny latsaka teo amin'ny tany. Takiako ny anaka, misy vidiny reniko. Manandanja ny any reniko. Ka mandehana re raha hiady an'izany any, fa za tanora voninkiary. Fa tsy antehatra amin'izay lovany any. Sady sao koa dia manarazo ny toetra ratsiny. Oka re zay izy mianadahy marina. Sao dia nareo indray ny hiady eo. Ka tsy manaiky an'izany zary neny a. Olon'olom-poana nga ianao. Sady izay tany tsy miady, fa hevitra no ampediana. Tena tsy azoko mihitsy raha dera izay manjohan'le zanako io a. Lasa miteniteny foana rery izany le ry. Lasa saina. Ary tsy mba hoe voaingana fa efa ela mihitsy angambe. Amataonany ihany. Fa inona ry se ny antony a? Sa ve be loatra ny asany? Tsy zany ry se a. Fa nanontany azy a dia lazainy fa namono olona hono izy e. Fa tsy nahafaty. Dia za sy le ry hono nanangarany eo. Tsy nahafaty ahoana dia anangarany. Efa lasa dala koa angany anareo. Toe mezalla fotsiny tia. Raha elany eny miaina an'izany fahorianjanako izany dia efa tena midera olona mihitsy e. Zaza vao firy taona velesy dia dera olona sahady a. Ary sao dia mba lisa mpikiky tolapaty miafiny io ary ka lolo vokatra ny voakiky ny lisany dia tany manangatra. So ihany aloha fa tany amin'ny ONG Mataziris klinika za e. Sady izay koa mahatsara le mpikambanao mba azoko daholo ny toro lalana momba ny lovanay mianadahy. Fa ny olana zao dia misy an'le dada tsy vaniny tsy hitako. Andraso ranga fa hitako ny hevitra. Hisava ny dosie aneny za raha riva. Ao ve dia tsisy ny adresiny e? Ny aina, fa mbola taiza lahy. Tininiko tsara amin'iny landro fa lava tongotra. Dia inona ny tombotsoa andrio amin'izany? Za aky mbola tany amin'ny birao a. Nisy devoara tsy haiko dia tsy maintsy nijereko aloha. Ve? Dia ho azy mba apeo aloha hikarakara fa efa tamiany izay neny. Iainao? Ao aky mba atao virery aloha fa za mbola hamita devoara izay tsy vitako. Zany e? Oay kosa e. Tia tena be. Ieny ary. Tsy tia tena zany aky za ary bavy a. Ao fa ataoko daholo ny raharaha rehetra raha riva e.
dia indrindray mba manao révisionko. Ary ahy zary dia ho very maina fotsiny ve zany nezaka nataoko. Neny angamba izay efa ho tongako. Aile, ary inony ity? Grosy hony. Ary ty? Ty koka izany le fisaraha-panambadiana neny sy dada. Mazava zany. Raha hariva ihany dia hitady alilahy. Ary aleo amin'izay reto ampirinina fa sao dia tratra ny neny eo ko ho be teo. Tsy, alezana nadandry no ianao rery no ato an-trano. Kay ve neny? Taitra be za. Mbola namita devoara re izy tonga soa neny. Efa ela nga ianao mitonga. Vao zao fa ahoana? Misy ilainao ananga? Neny eo. Zay hoe mbola miverina andro any hariva miroa dia mba afaka manampy firehana avy ianao fa tsy ampy mantsiko. Anomboka indray ianao tsika ane zao ka tsy manam-bola mihitsy afa ny taminy hoe mbola nampiny taontaontojiko. Tsy maninona ary, ao fa ezaka ho tonga any za. Sady mba mila mibatitra koa lesy elany eo any lehilahy antehiranay sy neny. Tonga aty marina. Dia inona re no ataoky? Aiza ho aiza ety ary misy an'ilay ray mpandositra didy iny. Atao fahitan'izany hoe bandy izany lahy manomboka androany. Tiany le trano fahitako. So ihany aloha fa efa maty-paika daholo ny tetika rehetra. Aleo ranga mody manao ody. Iza koa ary zany? Ndraso aloha jerena. Manahoana tompoko? Manahoana ry se Ina no azoko anampiananao Tsy hoe zany rery tompoko fa misy olona nandefa taty toa hoe tady piasa hono nareo. Marina mihitsy zany ka. Mandrosoa aloha nanaikitra ny trondro le aza. Dia iza re no lazaiko fa hoe nandefa taty Fa piasa tedaviny ainge ka comptable fa tsy piasa trano Dais, mety amiko tsara zany ramosea. Ko aty an-trano ianao no mitady fa tsy any am-piasany Ka le nenitoako mipetraka etsy atsimon-dalana mpivarotra mofetsy nge no nilaza tamiko an'izany Ay ve, dia tena mahavita nio asa io hatrany farany velony se mbola mianatra aloha za fa vao eo andalam-pamitana azy ka. Ay, ka miverena raha-pitso maraina ary dia tongavany amin'ny bureau fa DG any ihany no mandray anareo. Marina raha tsy misy itovizany be tabe amin'ny dada le zalahy teo iny raha tambola tanora angamba izy tena tsy misy valaka mihitsy Ary to taitra marina be fa mba ho aizy zatonareo. Misy alehako ka fa mba avitalo ny sakafo fa za no doso vetivety Mba mahamasaka sakafo alondray ny zanako Fa nga moa zany dia taraiko foana ny sakafo isan'andro roneny Ianao koa zany. Zany ka fa mba niova ty mahazatra indray ny zanako
dia mba olona azo antoka tsara ve izany sa sao dia sandoka endrika ivelany fotsiny ray e? Raha ny fahitako anazy aloha dia olona azo antokako, somatotra tsara ary mety tsy handisy fanantenana mihitsy e. Ka rehefa hitanse moa izany fa mahasoa sy mampandroso an'ity orinasantsika ity tsy maninona e. Ka noho ny fahatokisaka azy dia nasaiko velona izy androany hiresaka aminao. Tsy maninona ry se zany e, fa ho hitako eo na oke na tsy oke. Izay mihitsy no tokony ataontsika e. Ary andeha hoaiza vao maraina indray no zandry ny aina? Tsy mianatra izay ry neny androany fa misy namako izay nanafatra anahy mba hanao zavatra kely any aminy ony e. Dia maninona izao ianao vao miteny an'izany? Amin'izay miandry an-taniana. Ka zavatra tsy napoziko ne le izy e, fa nafarany tamin'ny alina. Dia efa miteny ary zay sao dia manaonao foana any ka izany fanana lainga ato an-trano ato. Tsisy an'izany ry neny a. Aleo aloha za andefa sao dia taraiko ka. Dia aza be ay amo hoe tsy mibeazana tamin'izany ne za e. Oe, entrez. Manahoana tompoko? Salama ianao. Inona ny azoko hanampiananao? Nitady asa za tompoko dia nangataka rendez-vous dia miverina androany. Ay se zany le tonga tany an-trano? Dia efa complet zany ny dossier an'se sa hoe aha? Eny tompoko, ireto avy le izy. Ao ary ilo jereko kely. Ka zao ary, efa voafiantsy tsara ve zany io asa io e? Eny tompoko, na tokony fianarako za ary nizaka amin'ny fahaizako rehetra. Dia ahoana ry se nanahoana izy tao e? Voaray za raha miseha. Fa na izany aza dia natahotra be any aloha dia misaotra betsaka ihany koa e. Tsy misy tokony isaoranao re zany rehefa voaray ianao dia azo tsara ny asa dia arao tsara ireo fitsipika. Aza manahy ianao tompoko fa ho ataoko tonombana tsara ny asako ary tsy handisy fanantenana n'ity orinasa ity izany mihitsy za e. Izay zany fa ilozako aloha ianao fa andeha hamonjy asa za e. Eny ary dia mandra-peona sefo a. Fa iny ty mahafalifaly be anao ty e, fa misy inona ny aina? Aza matahotra anao fa ho zaraiko aminareo ny hafaliako e. Ka inona ary zany e, tonga dia mbala zao ka. Voaray miasa zary neny e. Fa voaray miasa ahoana? Fa nga moa zany nisy nampaniraka anao hoe andana miasa teo? Ela ty resy ry dia mampanantena zavatra tsy misy dika mihitsy ka. Dia ho ajanona zany ny fianaralahy. Fantatro fa maso antsika re zany e. Matoa nataoko satria efa nandinika sy namakafaka zako. Fa asa inona izany hitanao izany e, dia aiza koa misy anazy? Asa tsara le izy ka mifanentana tsara amin'ny maro-pahaizako sady nilaiko nge ny karama e. Tiako mbola tsy hizaka amin'ny mafy eo amin'ny fiainana izany ianao fa mbola tiako hianatra nefa izay moa no hitanao fa mety dia mitsodrana anao za e. Nefa tsarovo fa tsy izany nandefanao hiasa fa ianao no nanapa-kevitra.
Saotra betsaka neny a. Fantatra ry izay ataoko fa efa lehibe zah e. Manahoana ry se ny fandehan'ny asa ao a? Mandeha tsara aloha ohatra eto ry sefo a. Fa mba hono ahy e. Ahoana ry se a? Efa nanidikitika anahy izy ity sefo fa mba azoko anontaniana ve? Lazao ary e, vonona ny mariny fanontanianao za. Mba iza ho any anaran'io dezay antsika io e? Nga tsy hitan'ny ao anatin'io braony io e. Ka ohatrany tsy nahatsikaritra an'izany zako. Raha betrena sedy ry se no anarany a. Ay! Ary ny ansefo mba iza? Ny andray se a Rabenarvelo sy Denia. Ha? Fa inona matetra ny se amin'izany e? Mety fifandrifian-javatra kosa angambany ka. Ary sefo ve efa manambady? Fa inona daholo ry izany fanontaniana amin'ny sesisy be ataony se anahy zany e? Manoatra no ny pôlisy manao ankety reniko. Ka mba tiako ho fantatra fotsiny nge amin'ny mampiara-miasa antsika e? Akay ve? Nanambady za fa saingy efa nisaraka izay ka. Fa inona ny antony? Fa nga naditra le vadinao zany? Tsy zany ry se a. Tsy naditra izy fa mety izay angambany anjara e. Mampalahelo anahy kosa zany tantaram-pitiavanao zany ka. Fa hono a? Iza zany olona namitaka anao zany? Nefa ne ndrainao olona tsotra be e? Any izy ihany ry se a. Tsy haiko na efa nanambady fa efa ataonao ny maro izay no tsy niona intsony e. Nanaova ny valiteny anaviny za tamin'izay niona farany. Fa nasina ry se ny fiantso azy a. Ha? Raha iza fa nasina ry sefo a? Fa inona ry se ty matetra ny se ty foana? Ka reniko ane le fanasiny e. De tsy haiko na izy fa mety ezanao iain'ny tantaran'ny reniko de anjaranao mamakafaka azy e. Ka tantarao ary aloha le izy e. Fony 20 taona neny de bevokana mianadahy. Ve zany ny zava-misy e? De kambana zany nareo? Ie, kambana mianadahy. Iaina no anaran'le anabaviko e. Tena olona tsy vanina mihitsy ianao ry dada. De mipitehanao mihitsy le zanak'olona. De inona zany ry sefo no atao fa efa mazava ne zany ny tantara e? Aza atao an'izany sefosefo zany zary se a. Fa lasa misy elanelana be ny eo amintsika. Eny ary e. De inona ny tokony atao? Efa ela nge zany no nitady azy e? Zao e. Aleo izy etsona de mifanatrika eto tsika. De hoeto koa le namalilay. Okey ary. Sady efa ela koa zany no niandry an'io fotoana io. Zay zany e. Efa lera fidiana koa zao. Ien ry se a. De velomy ianao a. Fa ahoana e? Fa inona daholo zao? Aza vory ny aina fa tena tsy azoko mihitsy zao. Androany angamba ny marina rehetra vao hipotra. Fa mila miomana aloha. Eny ry izy mianakavy a. Misaotra anareo nanaiky tonga tamin'ity fivoriana tapoko ity.
efa mazava aminao ngamba ny ataon'izao raha sedy a, ka ianao no tiako anazava amin'ny marina rehetra satria noko fa efa fotoana angamba n'izao a. Fonaraka izy meloko eo anatrehanareo zahay, na nenenako ny lasako sy ny vitako rehetra atr'izay, indrindra fa taminao ry fanasina. Mazava zao fa ioriny eny le ray tsy vanina mampitondra mangidy sy mafy anao a. Tsy misy ilaiko an'io, fa raha izany atezerako sy alaheloko izany napiariko a, dia ho fatiko eto ianao. Efa izany no marina rehetra e. No fananareo lainga teto fotsiny zany. Zao ny zanako ny lasa tsy tiako. Ka rery asina, asa dia mba manao an'izany moa e. Mba ianao e, be tsara velatsia. Tena nanenina tongotra matanana tamin'ny vitako zahay, ka onitra amin'ny tsy firaraiko anareo zanako dia hitako mendrika toloran'ny zavatra ianareo, ka reto avy ary ny vinavinako atao raha toka sitrakareo, ka melohan'izany dia mamela velo ianareo e. Ny eloka ibaboana hony mody rariny e, fa ny eloka itompona mody eloka, ka inoko anareo manatrika eto fa toay mamela azy koa, ka mamela anao zay ry dada. Saotranaka, ka ho mariky ny fifaliako dia manasantsika rehetra ny tenako mba hiary sakafo any an-trano amin'ny sapotsy ho avy izao. Natolotry ny XL Radio sy ny ONG Mandazuris Clinique ho anao teo Ilay Basy Nanavotra, fizarana faharoa sady farany. Ireo nanomehana ny tantara Karen, Yavitra, Miavo, Roland, Entsoa, Lanja, Erintsoa, Yandry, Voary ary Mario. tantara nosoratan'ny Trandraka, nandray feo sy nanatotosa Rovanyaina Mario, nikirakira ny lafiny ara-teknika nomena avotry ny aina. Ilay Basy Nanavotra, fizarana faharoa sady farany.